Resaka n'izay fampianarana izay any isika taorian'ny fialan-tsasatra dia hiverina hiditra an-dakilasy indray ireo mpianatra eny amin'ny sekolim-panjakana any amin'ny fahaeniny volana oktobra andry no fantatra fa hidiran'izy ireo amin'ny fomba ofisialy efa matipaika ihany koa ny fiatrehana izany raha ny fanazavana azo. Efa mipetrapetraka avokoa ny fandahominana amin'ny fiatrehana fijirana amin'ny taom-pianarana 2024-2025 araka nambara ministra ny fanabeazam-pirenena Andriamatoa Paul Rabary. Nambara fa efa lasa ny caisse école 3 ariary isaky ny mpianatra izay avy amin'ny fanjakana. Ny fidiram-pianatra voalohany amin'ity zany dia milamina aloha fanomanana. Teo nisy ny savorovoro ny antony maro samihafa ny amin'ilay hoe mandoa sa tsy mandoa. Teo ny olana izay tsy mifankahazo ny fanandritaka ray manontolo. Ny antony voalohany indrindra fangaron'ny olona foana ao ilay hoe droit d'inscription sy ny karama mampianatra FRAM. Tadio tsara fa ny association de parents d'élèves inge ndreo FRAM reo izay manana bureau isaky ny EPP manana bureau manokana tsisy président ny FRAM zany eto Madagasikara fa isaky ny sekoly dia manana bureau manokana président trésorier ny association FRAM izay mandao io fampiresaka amin'ny directeur d'école dia mifanaraka ry zareo fa hoe andao takina alohan'ity fidiran'ity ny karama mampianatra FRAM fa rehefa eny an-dalana ny fampitaky amin'ilay ray aman-dren'ny mpianatra dia sahirana dia efa namin'izy instruction surtout eto Antananarivo hoe tsy misy tsony ny fangatahana vola amin'ny ray aman-dren'ny mpianatra raha ohatra ka droit d'inscription satria ny caisse école efa voasiny efa ho tonga ny caisse école efa lasa le demande d'engagement financier efa lasa zany efa karazany hoe ny anjara ndraikitry ministère aty Foibe efa vita fa mbola misy any manafangaro an'izay matahotra satria tsy nisy teo aloha teo na ihany koa mieritreritra angamba aloha tokony ho ampiana ny amin'izao fotoana zao tokony ho ampiana ny karama amin'ilay subvention dia mbola iny organisation manokany fa izay efa miteny fa subventionné daholy eto Antananarivo aloha zany dia afaka miteny any amin'ny chef de région rehetra subventionné daholy ny mpampianatra. Anisan'ny olana ho amin'ny fampianarana ny mbola tsy fisian'ny fandaharam-pianarana ofisialy ho an'ny taom-pianarana 2024-2025 dia misy ny fandaminana petraka hoy ny ministra Paul Rabary. Nanao réforme ny système éducatif izay tsy nekeny ny katolika ny nomboka teo dia système anankiroa misy ny katolika manana programme fampianarana anazy manokana ny fanjakana nanana tamin'ny andron'ny Foloravalonana izay tsy mitovy amin'ny katolika satria système maro samihafa. Tonga ny tetezamita mizara kit scolaire amin'izao tsisy programme nipotehana ny Foloravalonana tsy namina programme mijoro akory izy mora mizara kit scolaire ary dia mizara fa zay zavatra misy izay tsika izao androany izao no miezaka aloha tsy manao programme fampianarana fa miharmoniser ny zavatra hozarana amin'ny mpianatra fa tsy mety raha iry amin'ny eto Antananarivo iry amin'ny EPP iry amin'ny CEG lycée anankiray hafa ny cours de français makany amin'ny lycée anankiray mao hafa jereva nankae samy hafa ny cours de français nefa fanadinana raha ihany zany zavatra misy jereva nanany amin'ny maître FRAM resantsika ireo any amin'ny farany any ambanivohitra any dia korony tamin'izy mampianatra tany ambanivohitra tany no entiny mampianatra ankizy CPV afaka CPV dia ampianatra amin'ny maternelle dia ankizy BPC ve dia ampianatra amin'ny 3e zany ve no système mapetrakantsika eto zay ny zavatra misy eto tsy zany morona zany za mandamina an'ilay izy ary eo anatin'ilay fandaminana misy maharary satria indraindray zatra an'izay ilay olona mety fotsiny lay tsisy programme officiel zany eto zany dia ny zavatra nataonay dia niraisina aloha ny zavatra misy mba uniformisena aloha tsy programme anaran'io fa karazana cameva hoe tia mba uniformisenay amin'izay aloha manomboko izao ny zavatra ampianarintsika aloha. Marihana fa ny fahavalo sy fahasivy ary fahafolo ny volana oktobra izao no tanterahany eny amin'ny CCI Ivato ny fifanaraha-pirenena momba ny fampianarana. Ny mpiatsehatra rehetra eo amin'ny fampianarana dia handray anjara ao anatin'ny fiaonam-ben'io fampianarana io avokoa.